ompiaonan'ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona indray ny eny amin'ny ivitoeram-pivoriana iraisam-pirenena ivato na ny CCI manomboka ny efatra hatramin'ny fahafitony volana septambra izao. Fotoan-dehibe izay anatanterahana ny tsena be iraisam-pirenena ho amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny tsara fantatsika aloha zany fa andian'ny fahafito no karakaraintsika amin'izao fotoan'izao raha mahakasika ny foire internationale de l'agriculture na ny FIA. Nampifandraisana tamina événement anankiray hafa ihany koa izy tamin'ity taon'ity dia ny festival international de la gastronomie. 350 mahery ny isan'ny stand ato daholo ny fianakaviana mpisehatra rehetrarehetra amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona. Midika zany fa ity FIA nataontsika tamin'ity no anisan'ny FIA tena ngeza tamin'ny andiany rehetrarehetra izay nataontsika hatramin'izay. Androany ministre ny fambolena sy ny fiompiana nanokatra ny fomba ofisialy an'ity FIA ity sy ny FIG moa ny fetsoanany anankiray amin'ny anaran'ny filohan'ny République ny Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina. Ao anatin'ny fanatanterahana tanteraka ny viny izay napetraka Andriamatoa filohan'ny République ny Madagasikara dia ny transformation agricole. Satria ato mifandray daholo na ny mpamokatra, na ny mpanodim-bokatra, na ny mpivarotra. Anisany ihany koa izay ampiavaka an'ity FIA andian'ny fahafito ity dia ny fihaonan'ny ministre fambolena sy ny fiompiana amin'ireo solitenan'ny mpamokatra. Raha tamin'ny andian'ny fahenintsika dia nihaona tamin'ireo solitenan'ny filohan'ny fikambanan'ny tantsaha, fa amin'ity kosa tena solitenan'ny mpamokatra eran'ny Madagasikara no hihaona amin'ny ministre ny fambolena sy ny fiompiana. Amin'izao fotoan'izao filohan'ny République antsika no mitarika ny SADC. Zany hoe hitan'ireo firenena mikambana amin'ny SADC rehetrarehetra antsika izay firenena matanjaka ireo ary be dia be amin'ireo ny mpamokatra. Anisany anankiray ohatra ho raisiko amintsika dia ny Botswana. Botswana dia anisany manana rafitra tena tsara indrindra raha ny resaka fiompiana omby no atao na ny organisation ny filière bovine. Tsy betsaka nefa ny omby ananan'izy ireo kanefa hitantsika fa tsy ritra nefa ny omby ananan'izy ireo. Dikan'izany misy zavatra tokony hianarantsika ao amin'izareo Botswana mba hahafahantsika manarina ny rojo-piariana omby. Dikan'izay misy ny fanondrana, misy ny fandraisan'ireo firenena ireo vokatra atsika aty Madagasikara. Midika izany fa raha misy izay famarotana izay tsy maintsy misy ny famokarana. Iza no hamokatra, isika tantsaha no hamokatra. Izay zany ny asan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny ampifandray an'ireo mpamokatra ireo amin'ireo olona izay hividy an'ireo vokatra ireo any ivelany. Efa betsaka nefa niezaka efa vitantsika. Ohatra zao ny resaka fanamboarana barrage. Isika zao tanatin'ny 5 taona lasa tato dia navitatsika nanamboatra barrage mihoatra ny 300 izay nafahana zany niriguer plus de 170 000 hectares. Betsaka izay zavatra vitantsika zay kanefa na dia vita ary zay mbola betsaka ihany koa miandry atsika ao anatin'izay. Dia efa misy ihany koa ny paikady izay napetraka ministera fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ireo mpiara-mody nantoka rehetrarehetra eo ny tetikasa izay ambany fiain'ny ministera fambolena sy ny fiompiana izay anamboarana ihany koa barrage be dia be izay entina iriguena plus de 150 000 hectares. Ao anatin'ny paikady apetraka ministera fambolena sy ny fiompiana zay. Eto moa ny anay ary anisan'ny baiko men'Andriamatoa filohan'ny République anay dia ny hoe tsy mijanona ho resaka foana ny zavatra atao fa tena hoe ampiarina. Ka efa vonona zay paikady zay dia miantso anareo mpanao gazety izay izaran'izay paikady zay anisan'ny santionany ny anisan'ny lazaiko tao. Araka izany hitondra ainga avao indray ho amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana ity tsena be iraisam-pirenena ho amin'ny fambolena sy ny fiompiana ity.